Faly mirabantsika tsy avindray tratry talata maraina 7 volana Jona ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny indray amin'izao maraina izao. Misaotra anao ihany koa mandroso manaraka tsy tapaka ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra eto. Irina indrindra ianao mba hitombo fitian'Andriamanitra. Alohan'ny deratsika ny hamofonainan'io dia efa afaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola avy-pisaoranao zahay ny amin'ny tombon'andro omenao anay. Misaotra anay ihany koa mamposaka ny fitahinao, indrindra ny fitiavanao. Tomoera aminay ary avozo mandrakariva ny fomam-pananay mba nahaka anao ary ihany koa mba ahafahanay mitahiry ny fitiavanao ary koa mizary zany amin'ny hafa. Mba ho fantatry ny rehetra ihany koa fa mpianatra ao zahay satria mifankaty ary mizara zany fitiavana zany. Andray tenao izay amin'ity maraina ity, anao hamoky zavatra ho anay hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fitantanam-bola ankasitrahan'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Mateo 1:20 sy 1:20 manao hoe fa miaria harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manambitramo na mangalatra fa izay toeran'ny harenao dia hoany koa ny fonao. Amen. Raisy reny maro be no mahantra eo anivon'ny harena. Ataony tsiravana izay tokony hahasoa azy ary matetika izy no mandatsy anana an'izay ilainy sy ahitany fifaliana eo amin'ny fiainana ary azahoany fahasalamana. Na dia betsaka aza ny fahafahamanao eo am-pelantanany. Mahatsiaro voaharo tsy ampiasa ny fananany ho amin'izay mahasoa azy na koa amin'ny asa fiantrany izy ireo. Tanjona anankiray ihany anefa ny tena imasoany dia ny anangona fananana vela ho an'ny zanany. Mba hatoerana tokoa izany fiheveran'izany ary raiky tapisaka eo amin'ny asany rehetra ka manjary miandry fatratra ny fotoana hanomezany azy ny harenany zanany izy. Miantehatra amin'izany izy ireo ary misy fiantraikany manandanja nefa tsy mahasoa eo amin'ny toetran'izany fiheveran'izany. Manjary mpandany lany foana manko ireo zanaka. Ny sasany indray tonga dia tia tena sy mahitra ary ny hafa tonga dia kamo sy tsy mandray andraikitra. Voasokotra ao amin'ny rafitoetra ireo fiheverana voaray tany amin'ny fahazazana sy ny fahatanorana ary lasa fitsipika mifehy asa eo amin'ny fiainana amin'ny maha-olon-dehibe. Mazava ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra mikasika ny vola izay nampindramina ny mpitata-pananana ary mazava koa ny fananarana sy ny fampitandrimana nataony mahakasika ny fomba fitantanana ny harena. Eo anatrehan'izany anefa dia mandray andraikitra mahatahotra ny zanaka raha toa manery mivantana na ankolaka ny ray aman-dreniny mba hizara ny fananana amin'ny fahavelony na anao didim-pananana izay manolotra an'izany eo an-tanan'ny zanaka aorianan'ny fahafatesany. Ny zanaky ny raisy reny efa nahazo taona izay mitonona ompian'ny fahamarinana dia tokony hanoro hevitra sy hiangavy ny ray aman-dreny mba ho matoky amin'ny finoany ka hampiasa ny hareny araka izay nikasitrahan'Andriamanitra. Tokony hiary harena ho an'ny tenany any an-danitra ireo ray aman-dreny ka hanokana ny hareny ho amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Aoka tokoa ny isika tsy handroban'Andriamanitra amin'ny famelana harena fanampiny ho an'ireo izay efa manana ny ampy fa aoka ho tsarovintsika manjakariva fa antompony zavatra rehetra. Sika tsirairay avy izao dia mpitatana ihany ary mandalo. Enga ny atsapy izany isika ka piasa an'ireo harena izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fahamarinana ary hanaraka ny toromarika avy aminy. Amen. Ry Tompo mahalala tsara indrindra misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Mangataka anao hatrany mba handresy lahatra ny fonay ka aoka anie izahay ho mpitapitalanana mahatoky tsy handeha araka amin'ny fiheveranay fa hiaino ny feno fanahinao masina izay manoro ny hevitra aminay. Taio ny isa-tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao Tompo ary aza avela ho very maina
ny fandraisan'ny tenin'Andriamanitra. Minaran'i Jesosy, amen. Savior.